vakina ao am-pitsanganana ny salamo faefatra amin'ny telopolo. Salamo faefatra amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Rehefa hita dia ho vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Isaotra an' Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakariva amin'ny fiderana azy. Jehovah ndrery amin'ny fanahiko, ary izany mmpandefitra ka ho faly. Miara mankalava an' Jehovah amiko, ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Mitady an' Jehovah aho dia mamaly ahy izy, ary manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Amen. Hiara ivavaka isika. Ry Andriamanitra izay ny an-danitra tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao. Midera, mankalaza, manome voninahitra anao izahay, satria ianao ilay Andriamanitra hatrizay ka ho mandrakizay. Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra fitiavana. Tompo, saotra anao izay amin'ny fitantananao, ka natraranay indray ity volana vaovao ity, izay banjinanay loha hevitra vaovao, dia ny hoe velona ny Tompo. Manoloana ny voninahitra sy ny fiandriananao, dia matsiaro tsy tanteraka izahay. Tompo, mamela ny elokay, mamendrafo aminay, mametraka ao am-pelantananao ny fotoana anio, izay fotoana ionanay aminao Andriamanitra. Ankehitriny dia tonga ny fotoana hamakina sy hitoriana ny teninao, mangataka ny fanainao masina izahay, hanokatra ny fonay sy ny sainay, handray ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tonga eo amin'ny afatra ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra ho antsika anio dia izay voalahatra ao mofinaina. Ao amin'ny epistily voalohany ny soratan'i Jaona. Jaona voalohany, toko faharoa, andiny 15 ka hatramin'ny 17. Jaona voalohany, toko faharoa, andiny 15 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Aza ty izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona ty izao tontolo izao, dia tsy ao anatin'ny fitiavany iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao, dia ny filany nofo sy ny filany maso, ary nyrehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny iray, fa amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Dia faly miarabantsika tonga soa indray n'ity volana aprily ity ry havana, azo lazaina hoe volan'ny fahavelomana, volan'ny fandresena ao amin'ny Kristy, satria miandrandra ny Pasika isika amin'ny 20 aprily ho avy izao raha sitrapon'ny Tompo. Efa novakina tamintsika teo ny anjara mofinainantsika, mbola hivavaka aloha isika. Eny Andriamanitra mbola ankasitraka anao izahay raha avelanao hiaraka aminao eto amin'ity toerana ity, ary afaka manantena koa ny iaona aminao ao amin'ny teninao. Efa novakina izany, anafarana anay indray mba hampiorina anay tsara ary hampahazoto anay, hampifantoka anay amin'ny fanomponanao, hibanjinanay ny mandrakizay. Dia mitenena ry Tompo fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Ny Hébreu toko 5:7 moa no tsy enjerintsika amin'ity volan'ity, fa iarahantsika vetivety aloha ny mofinaina izay nivakina teo, indrindra ny andininy 7:12. Hainy maro tsy enjery izany satria vakina eny am-pandevenana. Ahoana le izy? Nahoana tokoa no vakina eny am-pandevenana io andinin-tsoratra masina io? Ampieritrereta antsika hoe mety tapitra ny eto fa misy ny mandrakizay. Fa andeha ho jerentsika ny hoe inona re no andanitsika fotoana bebe kokoa, lay mety tapitra sa ny mandrakizay? Inona no andanitsika vola bebe kokoa,
lay mety tapitra sany mandrakizay inona no andanitsika rondoana fisainana bebe kokoa lay mety tapitra sy mandalo sa ny mandrakizay dia samy mamaly ny 420 raha omen'ny tompo antsika tsirairay tsy nisy ny angarana ataotsikinina avokoa ny atidoha izay mitombo adiry samy hafa ny atidohan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny adiriny fa mitovy zany amin'ny lehilahy mitovy zany amin'ny vehivavy ataonao ino ny zanak'atidohanao io eritreretanao inona ny mandrakizay ve tsy hoe tsy eritreritra ny eto an-tany fa izy amin'ny manan-danja kokoa vola samy manana fa nisany tsy mitovy dia ataonao inona le vola inona no andaninao bebe kokoa ny vola nomeny tompo antsika inona no ampiasanao bebe kokoa ny fananana nomeny tompo anao ao tsara vetsika mandalo zao fiainan'izao sy ny filany fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay antsika loholona dekona mpikambanao ampievitra raha inona no andanitsika fotoana bebe kokoa ny fanompoana sa ny fikarakarana samihafa sy ny fiainantsika andavanandro dia isika riavana heritreritra hoe anome lanja bebe kokoa ny mandrakizay fa tsy ny mandalo tsy hoe tsy irarany mandalo fa adsoina kosa aloha zany fa tena heritreritra be kokoa ilay maharitra mandrakizay fa tsy ny mandalo raha miasa sika dia miaraka amin'izay eritrereto koa no mandrakizainao raha mikarakara tokantrano isika na mikonokonona amin'ny raha samihafa ao anatin'izany dia very foana ny mandrakizay fa mandalo zao fiainan'izao sy ny filany ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay dia ataovy hoe rehefa iny ianao ampimeziny zavatra jerenao amin'ny telefônina iny mieritreritra amin'ny mandrakizay ve ianao amin'izany izy io dia mandany le fotoana mielina kely iny amin'ny fampimezany telefônina io miherery izy moa nefa rany dia jeren'ny tele ny olona fa tsy mijery tele tsony mieritreritsika riavana efa nanolo tena ho amin'ny fanompoana isika mihoatra no ny mpandray fanasan'ny tompo tsy latajanja amin'izay vita batisa sy ny mpiara-mivavaka dia mba ho isan'izay mpitarika amin'izany hoe misaina ny mandrakizay fa tsy tavela eto amin'ny rehaka izao tontolo izao izay mandalo ihany izay ny afatra miaingany mofinaina tamin'ity an'iotia fa andeha isika hiaraka amin'ny tsianjery volana aprily Hebreo 5:5 Hebreo 5:5 vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy tapahana telo io dia mora tadidy rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy dia hoe averina rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy raha ankizy kely moa zany dia azo ampiasaina ny fihetsika hoe rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy
rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Dia faleriny ankizy rehefa mba homena an'izay fihetsika izay. Nareo koa hoe mora tadida. Tandreo sao mieritreritra zavatra hafa amin'ilay ty. Inona ary ny afatra avy amin'io tsenjery io? Efatra indray kosa no raisitsika hevitra azo iainana amin'ity miainga amin'ity tsenjery mofinaina ity. Voalohany efa vita ny famonjena rehefa natao tanteraka izy. Eo amandiny fafito sy fahavalo dia milaza ny zotra ny lalana nalehan'ny tompo tamin'ny namonjena n'izao tontolo izao. Hoy ny soratra masina, tamin'ny andro nofony raha nanao fivavahana sy fangatana nombany ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahainy no ny fahatahoran'Andriamanitra, dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentina izy na dia zanaka azy. Tena hoe niatra fahoriana i Jesoa, nianatra fankatoavana mba hatanteraka ny famonjena, nizora ny lalana na dia tsy tiany azy. Toa milaza ny Getsemaneny 7, manambara ny fankatoavana faratampony ny 9 dia ny nanekiny Jesoa ho voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Ary ny 9 dia te hampita amintsika ny hevitry ny fitsanganany amin'ny maty, natao tanteraka izy, natsangana ho velona izy, natsangana tamin'ny maty izy, vita ny famonjena, tanteraka ny famonjena. Mandinika ny fiainan'ny malagasy dia tsisy malagasy tsy mividy prêt-à-porter zao, vidy daholo, manomboka amin'ny farany mora ka hatramin'ny farany lafo. Marina sa tsy marina? Tonga dia mijoloka daholo. Inona hono? Prêt-à-porter. Orakoraka eraky ny tsena. Dia miantonkantona eny amin'ny magazay raitra dia raitra koa ny fitafiana tsy takabidiny maro. Dia mandray dia mijoloka e. Fa ohatran'izany ry havana ny famonjena. Ho an'ny rehetra azo ijoloana avy hatrany. Na ny farany mahantra, tsy mila mividy akory, na ny atenatenany, na ny farany manana. Afaka tonga dia mandray satria natao tanteraka i Jesosy Kristy. Efa nitsangana tamin'ny maty i Jesosy, vita ny famonjena. Ny anjarantsika dia ny mandray sisa. Izay ny afatra voalohany. Ny afatra faharoa dia ny hoe Kristy no loharano mpamonjena. Tapany faharoa manao hoe dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay. Kristy no loharano mpamonjena. Rehefa mieritreritra an'izany atao hoe loharano isika, inona avy no hevitra tonga ao an-tsaintsika? Voalohany aloha dia izy ilay miboboka iny, mety tsy nahita loharano intsony ngambonareo fa tonga dia robinet. Izy miboboka iny, izy madio. Io ilay tsenjery izay hoe ry loharano mamy, avy aiza moa ianao, avy any anaty tany, madio sy vaovao. Izy indray ny tsy nanao an'izany tsenjery izany. Tena very mihitsy raha malagasy. Izany tsenjery tena tsenjery izany. Zay tsy mahalala robinet, tsy mahalala loharano intsony. Ary ahoana indray ary ilay hira hoe avy aizanareo zavavy, taizanareo ny natsaka, maloto ny doboka tsy azo tsakana tsy azo tsakana ary la, ary andoharano madio mangamanga. Dia zay ilay izay ny haiko amin'ilay izy, fa ny afatra tiana ampitaina dia ny hoe misy isika fiangonana tsy matsaka andoharano fa matsaka midobo. Ny dobo efa misy karaza-trondro, ny dobo efa misy karazam-bozaka, ny dobo efa nipatsipazana n'izao rehetra izao.
sasany aromodia maninona manieka anaty dobo. Ny loharanom-pamonjena izay heverin'ny olona dia itony fiangonan'ny tony. Ny Eglise katolika romana, ny FJKM, ny luterana, Jesosy mamonjy, sisa sy ny sisa. Ao ihany ny voavonjy. Misy moa zany ny antoko vavahana hafa dia manao hoe tsy izy ireny fa tsika ihany ny voavonjy. Ireny ny karazany olona izay matsaka amin'ny dobo fa tsy amin'ny loharano. Jesosy no loharanom-pamonjena, izy no antsakatsika. Maloto ny dobo ry havana. Raha misy manantena antsaka famonjena amin'ny fiangonan'ny tony, vao mahazo fatotrondro izy dia maninona? Tsy atsaka etsony izy. Zany hoe rehefa mitona amin'ny andry izy, misy mahatafitoina azy, olona anankiray, izay mety hoe nahazo fatotrondro, dia lasa izy. Natsaka tamin'ny dobo izy, fa tsy natsaka tamin'ny Jesosy ilay loharanom-pamonjena. Mba tsy ho isika dekona na olona na mpikambana amin'ny mpihevitra raha, ny maka rano amin'ny hoe rano tsy tetezin-doha, maka rano tsy any an-doharano, ndeha atsaka famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Efa vita raisy-potsiny ny famonjena, anjarantsika ny mandray izany ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Ny afatra faharoa dia ny hoe, fahatelo dia ny hoe mandrakizay ny famonjena. Ny famonjena izay nataon'i Jesosy dia tsy famonjena antematemaka na tandrametaka na vonjy tavanandro, fa ny filazana hoe famonjena mandrakizay dia voalohany milaza hoe tsy very zany ny famonjena. Azon'ny Jesosy amin'ny tanany io. Ny faharoa tsy tapitapy na tapatapaka amin'ny famonjena ny hoe indraindray voavonjy, indraindray tsy voavonjy. Ary ny fahatelo mahatry tsy hitafetra ny famonjena. Zay no hoe mandrakizay. Tsy vonjy tavanandro, tsy tapitapy na mitapatapaka, fa mitohy ary tsy hitafetra. Manomboka eo amin'izay natsakanao azy tao amin'ny Jesosy Kristy ny famonjenanao. Tsy mbola andrasana hoe matsaka fa hoy izy hoe andana aloha miverina fa rehefa ry amin'ny farany ery ianao dia feno iny. Matsaka ianao dia nahazo ary miaina sy miverina amin'izay famonjena nomeny Jesosy ilay loharanom-pamonjena ho antsika. Mandrakizay. Rehefa nisotro ny ranon'ny famonjena ianao dia iny mandrakariva no ivelomanao. Izay moa midikany hoe mino. Amin'ny teny paritra sasany ary anazavana ny teny hoe mino zany dia misotro. Misotro ny famonjena. Mino ny famonjena. Mino any Jesosy, nampiditra ny Jesosy anaty. Mandrakizay ny famonjena ary ny farany raiso amin'ny finoana ny famonjena. Ho an'izay rehetra manaraka azy. Mino ny famonjena raiso amin'ny finoana ny famonjena. Ataovy azontsika antoka hoe Jesosy Kristy efa nahavita ny famonjena ary izy ihany loharanom-pamonjena mandrakizay io. Tena mino ny famonjena. Aza misalasala intsony. Mety hoe mbola tsy tonga saina tsara ny olona raha noraisina ho mpandray ka nanao fanekena hoe mino ny Jesosy Kristy voavelany heliko azoko ny famonjena. Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjea voavelany heliko azoko ny famonjena. Fa ny fanantenan'ny fiangonana rehefa andeha eny ny fotoana milona ao amin'ny fiainan'ny fiangonana izy dia ho tsapany hoe tena voavonjy izy. Tsy teniteny foana na teniteny fotsiny, teny fenitenenina faneken'ny mpandray, fa teo no nandraisany ny famonjena. Misy moa zany tena hoe ohatrany tsy fantatra kory hoe voavonjy, ohatry ny tao amin'ny asan'ny apôstôly, tsy renay kory hoe nandray ny fanahy masina izahay. Fa ny faniriana ry havana rehefa tena milona amin'ny fiainam-piangonana isika
dia atsapany fahamarina ny fanekena ny tonontsika hoe Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy ahy, voavelany eloko azoko ny famonjena. Raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka sy ny famonjena, aza misalasala intsony ndrao tafiditra ny fandriky ny fampianarany diso isika. Ireo ny afatra efatra avy amin'ny tsenjery, dia averina aloha ny tsenjery manao hoe rehefa natao tanteraka izy misy sady mitazana baiboly rehefa natao tanteraka izy dia tonga aloharanompamonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Efa vita ny famonjena, Kristy ny loharanom-pamonjena, mandrakizay ny famonjena aza misalasala, azo antoka ny famonjena vitany Kristy, raiso amin'ny finoana indray zany amin'ity an'ity. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Hivavaka isika. Tompo dia mankasitraka anao izahay fa nomenao ny teny tsy ho tsy anjery ihany fa tena ho fiainana indrindra koa. Dia indreto izahay manavao indray ny fandraisanay ny famonjena, matoky rehefa nitao aminao hibebaka ka nandroso tamin'ny fibebahana marina, nanavao ny fiekekeloka ary nanetry tena teo am-pototry ny azo fijalian'i Kristy. Matoky fa efa voavela ny elokay, miditra amin'izao volana aprily izao, miandrandra ny fandresena miaraka amin'ny Kristy amin'ny Pasika, dia velominao sahady ny finoana ao anatinay. Ahafantatra fa efa nitsangana tamin'ny maty i Jesosy, vita ny famonjena, mandray izany amin'ny finoana izahay. Ilay famonjena izay ao amin'ny Jesosy irery ihany, ilay famonjena mandrakizay. Ilay famonjena tsy hisy salasalana fa tena azo antoka zato isan-jato. Dia ataovy fandrisika amin'ny fanompoana tanterahanay izany teny izany ry Tompo. Mba tena hodekona, mahazo antoka tsara ny famonjena izay amakivaky ny fiainako avinay, anatanteraka ny fanompoana amin'izao volana aprily izao, dia avitrika satria velona ianao Tompo. Mba hodekona, mitaona ny fiangonana, ho feno fanantenana ny Kristy ilay efa nanatanteraka famonjena izahay, ary amelona ny fiangonana tsirairay avy sy ny fiangonana manontolo amin'ny finoana mahazo antoka tsara fa efa voavonjy ny fiangonanao ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia iroso amin'ny fotoam-bavaka izahay ry Tompo Andriamanitray, manantsofina miaino ianao ary tsy fohy fa lava tanana mba hamonjy. Ianao mbola hamafa izay tsy fahamendrehanay ary hiaino ka hamary ny vavaka sandratray noho ny amin'ny Jesosy Kristy, ilay mpanalalana anay aminao. Dia misaotra Jesosy Tompo. Amen. Andriamanitra rainay o izay rehetra nataonay teto dia notononay tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany taky ny eny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka aminareo ry hafana ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitanao ane Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mihitra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.